Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fiovan'ny mpony Saoly sy ny sekolin'ny fiainana tapany faharoa. Asan'ny apôstôly toko 7. Ny sekolin'ny fiainana stop. Ato amin'ny sekolin'ny mpitondra ny fiara amin'ny fiainana dia iresaka momba famantarana stop sika anio. Adala ve izy? Nandeha aingana be teo amin'ny stop izy fa tsy nijanona. Ohatrany hoe maika be izy. Fa tena mampidi-doza. Ao amin'ny Baiboly ihany koa dia nisy lehilahy iray maika be. Tsy ampoizina izay ataony sady ratsy fanahy izy. Natao atrazo ny olona rehetra. Nanana hevitra te hamono olona izy. Nampijaly olona maro tsy nanatsiana izy. Andringana ny kristianina rehetra sika, dia izay rehetra milaza fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Andao sika ho any Damaskosy. Te hisambotra lehilahy sy vehivavy izy. Ny loham-pisorona mihitsy no nanome fahafahana azy hanao izany. Nandeha aingana kokoa i Saoly. Tampoka teo anefa, voasakana izy ka nenjera tamin'ny tany. Nisy hazavana mamirapiratra avy any an-danitra nanodidina azy. Saoly, Saoly, nahoana ianao maninjika? Tompo, iza moa ianao? Zany Jesosy izay enjenao. Nitsangana ianao ka makanisa any Damaskosy, dia ho hitanao aniny izay tokony ataonao. Nandrefeo ihany koa ireo lehilahy niaraka tamin'i Saoly. Nefa tsy nahita na iza na iza. Rehefa tafatsanga ny Saoly dia lasa jamby izy. Netiny namany tany an-tanàna izy. Jesosy no nanakana ny Saoly. Tamin'izay no nahatsapany fa diso lalana izy tamin'ny fiainany. Nihevitra izy fa efa an'Andriamanitra nefa diso zany. Raha tsy misy an' Jesosy dia diso lalana isika rehetra. Dia ilay tsy mitondra antsika any an-danitra. Lalana mampidi-doza io. Zany nahatonga an' Jesosy nanakana ny Saoly sy ny maro hafa. Mbola tsy nahita hazavana lehibe mihitsy aho. Ny takela-by famantarana stop na mijanona ataon'Andriamanitra dia mety samihafa ho an'ny olona tsirairay. Mety ho loza na aretina ohatra. Na nahoana izany taminao? Ny stop ho ahy dia toriteny. Mampiasa ny olona ihany koa Andriamanitra ho stop ho an'ny hafa. Ary inona no nitranga tamin'i Saoly? Niaika izy fa diso lalana ary aveo dia nivavaka izy. Rehefa afaka teloana dia nisy lehilahy atao hoe Ananiasy tonga nitsidika azy. Ry Saoly rahalahy, Jesosy Tompo tena niraka ho aty aminao mba hahitanao indray. Ary aoka ho feno fanahy masina ianao, izay hanome hery anao amin'ny dianao eo amin'ny fiainana. Ary tamin'izay tena hiratra Saoly. Dia ahoana? Lasa namany akaiky ireo kristianina tia novonoina ary nampahafantariny tamin'ny olona maro ny lalana makany amin'ny Jesosy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.